ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Fiavana milalao amin'ny tompo dia faly indray izany miarahaba sy mirary soanao ary manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy hatrany ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka izao onjam-peo radio Vaovao Mahasoa izao dia finaritra tompoko. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia faly izay ny mankalaza anao sy mideranao manome voninahitra anao. Misaotra indrindra noho ny fitiavanao sy ny famiraponao satria izany no mahatoy izao anay dia indreto izay tafahoana sy tafaraka afaka miombona indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, amin'ny alalan'ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako. Dia tena ampahafantaro anay, ampianaro anay, ampalalao anay ny teninao satria izany no ahafantaranay izay lalana tokony alehanay dia ny ao amin'i Jesoa Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Miasa ao anatinay tsirairay avy ka ny fanahinao masina ataovy ao anatinay tsirairay avy mba ahafahanay manaraka ny fandaharana, ahafahanay miahy ny teninao, ahafahanay mandinika, ahafahanay koa mandray izay dindinika sy fifanankalozan-kevitra fifampizarana ho atao amin'ity fandaharana ity. Dia mangataka indrindra izay mamelana elokay mamindrafo aminay fa hevitra mampisaraka anay aminao izany. Dia mangataka indrindra izay ny ran'ny Jesoa Kristy no hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sy ny fahotana rehetra ary dia ampianaro sy ampaherezo izay mba handresy anay fakapanahy ka amin'izao sisa izao dia tsy hanota intsony izay. Dia mitenena aminay araka ny fombanao fa fiainana ho anay ny teninao, aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofin-drehetra. Angatanay amin'ny anaranao Jesoa Kristy ny vavakay. Amen. Arak'izany ry havana dia fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako izao arahantsika izao. Tamin'ny herintsika dia niresaka ny amin'ny fiavian'ny tompo, ny fiomanana mialohan'ny fiavian'ny tompo, fa niresaka ihany koa tsika ny amin'ny asa izay miandry antsika mandra-piavon'ny tompo ary anisan'ny noresantsika tamin'izany ny asan'ny ratsana fanantenana ao amin'ny sapana vokovomanga efitsika M. Ho resantsika ihany izany mikasika izany hoe asa miandry antsika izany anisan'ny asa anankiray izay resahana matetika moa izany ary resahana manokana eto amin'ity fandaharana ity izay resaka sapana vokovomanga sy ratsana fanantenana izay ka neo averina fotoana fohy aloha inona moa izany ilay sapana vokovomanga dia inona ilay ratsana fanantenana averina ho an'izay efa tena mahafantatra ary dia ampahafantarina ho an'ireo izay tsy mbola mahafantatra. Ny sapana vokovomanga ao amin'ny sahan'ny efitsika M dia izao eo anasehatra ny fiangonana dia sapana anankiray anisan'ireo sapana valo anatin'ny fiangonana efitsika M ka sapana anankiray miady sy mifady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina sy ny karazana faharatsiana rehetra. Sapana mifady sy miady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ary ny karazana faharatsiana rehetra. Izany hoe raha ny tena izy izany dia izao sapana anankiray mitaiza ny olona, mitaona ny olona, manefy ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanaraka ny tenin'Andriamanitra ary mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa karazana zava-mahamamo, rehefa karazana zava-mahadomelina, rehefa karazana faharatsiana dia manana andraikitra manokana amin'izany ity sapana vokovomanga ity. Ary ny sapana vokovomanga efitsika M dia tsy mitovy loatra amin'ny firehan-kevitra na ny tarigetran'ny olona sasany izay samy milaza moa na izahay na izy na ianareo hoe vokovomanga fa
mety hasamihafa azy de zao ny atsika tao amin'ny sapana vokomangesitsika de zao le tena mifady tanteraka tsy mikasika mihitsy na kely aza, tsy mikasika mihitsy na de kely aza, zay. Ka ao anatin'izany sapana vokomangy zany misy an'le ratsana fanantenana, ka io ratsana fanantenana io indray a de sehatra anankiray ao anatin'io sapana vokomangy io a hitezana ny ankizy sy ny tanora, anabeazana ny ankizy sy ny tanora, ampianarana ny ankizy sy ny tanora, hitaomana ny ankizy sy ny tanora, hifady tanteraka ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina. Zay le izy. Manana ny teny faneva izay nentina namorona azy. Araka ny ohabolana toko faha roa amby roapolo ny andininy fahaenina. Ohabolana toko faha roa amby roapolo ny andininy fahaenina, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy de tsy hiala amin'izany. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Zay zany no teny faneva nentina nanorina ity ratsana fanantenana ao amin'ny sapana vokomangy ity, teny hoe zarona amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy, ka na efa antitra azy izy de tsy hiala amin'izany. Zay a, zay zany. Zany hoe ny ankizy, ny zaza, ny tanora ampianarina izay lalana tokony alehany. Ahitsy raha diso lalana, tezaina amin'ny lalana mahitsy, amin'ny lalana marina, amin'ny lalana izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny ny tenenan' Jesosy Kristy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fena, zany hoe zarina hanaraka an' Jesosy Kristy ny ankizy sy ny tanora. Tezaina hanaraka an' Jesosy Kristy ny ankizy sy ny tanora. Zay mifototra indrindra aloha amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny ankizy sy ny tanora, ary manana anjara manokana, manana didy manokana, manana andraikitra manokana amin'ny fitezana, ny fampianarana, fanabeazana ny ankizy sy ny tanora hifady, tsy hikasika, tsy handray, tsy hanendry, tsy hihinana, tsy hisotro ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina rehetra, ary hifady ny fanao ratsy rehetra, hifady ny karazana faharatsiana rehetra na inona na inona. Zany hoe raha ny tena izy de zao, tena mitaiza ny ankizy sy ny tanora hanaraka tsakany sy andavany ny tenin'Andriamanitra. Zay a no andraikitra ao amin'ity sapana vokomanga misy ny ratsana fanantenana ity. Ny zavatra mampalahelo de zao, miankina amin'ny fitezana iainan'ny olona sy lalovan'ny olona sy azon'ny olona, hitezanan'ny olona, miankina an'izay fitezana ny olona, ny hoaviny sy ny toetrany. Zay, miankina amin'ny fitezana raisiny, miankina amin'ny fitezana andalovany ny hoaviny sy ny toetra iainany. Zay, zay zany miankina amin'izay. Raha ohatra ka misy olona no tezaina tao anatin'ny fianakaviana tena tia fanatanjahantena ohatra, de ny ankamaroany ny zaza izay tezaina ao anatin'izany fianakaviana tena tia fanatanjahantena izany de tena tia fanatanjahantena koa izy, ary tena manao fanatanjahantena ihany koa, ary tena hita miharihary ny olona izay tezaina ao anatin'ny fikarakarana tômôbilina de matetika tena tia mikarakara tômôbilina. Ny olona tezaina ao anatin'ny fianakaviana mpikarakara zaridaina na mpamboly voninkazo de lasa tia voninkazo sy tia mikarakara zaridaina, ary ny ankamaroany de ohatr'izany avokoa. Tsy voatery hoe zanaka mekanisien izy de ho lasa mekanisien, na zanaka mpanao zaridaina de lasa mpanao zaridaina, fa na inona asany de lasa tiany ho azy le zavatra zay nitezana azy. Ny olona zay voataiza tezaina ao anatin'ny fianakaviana mpisotro toaka de zao matetika
lasa mpisotro toaka ho azy. Ary za mahita be dia be mihitsy ray aman-dreny amin'izao efa manenina ny amin'ny toetrany satria mpisotro toaka, mpimamy lava, mpidoroka teo anatrehan'ny zanany izy. Eo mason'ny zanany, hitan'ny zanany isan'andro mama, isan'andro misotro, isan'andro mivary lavo, dia lasa betsaka ihany koa ilay zanany no lasa manaraka izay zavatra nataon'izay dia lasa mamy lava. Ary tsy hita izay tenenany azy satria izy ilay ray aman-dreny tokony hitenin'ilay zanany misotro, avy eo dia tsy afaka miteny, dia lasa mpimamy lava ihany koa ilay zanany rehefa avy eo. Ohatraohatran'izany izany ny zava-misy hoe arakaraka ny fitaizana izay iainan'ny olona, lalofan'ny olona no toetrany sy ho aviny. Ary mazava tsara fa raha misy zaza vao teraka tezaina ao anatin'ny fianakaviana miteny frantsay fa tsy miteny gasy, dia mazava ho azy fa lasa hainy ho azy ilay teny frantsay, manavanana azy ho azy ilay teny frantsay fa lasa tsy mahay teny gasy izy. Dia ohatr'izay ihany koa ny olona voataiza ao anatin'ny fianakaviana tena kristianina ka tena manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tia mivavaka, tia mamaky ny tenin'Andriamanitra, tia manao ny asan'Andriamanitra sy ny fampon'Andriamanitra, dia izao lasa manaraka an'izay ho azy, lasa tia vavaka, dia lasa tia mamaky ny tenin'Andriamanitra, lasa tia mamonjy farim-pivavahana, fotoam-bavaka, lasa tia manao ny asan'Andriamanitra, mazoto amin'ny asan'Andriamanitra satria izay no fitaizana no lalovany. Za manaiky fa misy ihany ny olona izay tena maningana, fa te lazaina fa misy na zanaka mpitandrina aza tsy resy lahatra amin'izany fivavahana izany, tsy resy lahatra amin'izany fifadiana zava-mahamamo izany, tsy resy lahatra amin'izany famakiana tenin'Andriamanitra izany, tena misy izany. Fa amin'ny ankapobeny, ny ankamaroany dia tena ohatr'izany avokoa. Ary na ny ankizy milalao aza dia ny zavatra iainany andavanandro ny ivon'ny fiarahamonina sy ny tokantranony dia efa ianarany atao, dia mbola kely izy amin'ny alalan'izy ilay manotantara, ilay mampiasa vatovato dia mampiresaka vato miteniteny eny an-tokotany ireny. Izany ny zava-misy. Ary matetika rehefa milalao ny ankizy dia izay zavatra iainan'ny ray aman-dreniny ao an-tokantrano na ny fiarahamonina manodidina azy na ny fianakaviany, izay no ataony ao anatin'ny kilalaony satria izay no hitany, izay no mahazatra azy, izay no hitezana azy. Ohatr'izany ilay izy. Ka ny ratsana fanantenana ao anatin'ny sampona vivavaka, miezaka mitaiza ny ankizy sy ny tanora hiala amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina, hifady ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina, ary tsy hikasika zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, ary hiady sy hanao zava-dehibe ny famokorana izany zava-mahamamo sy zava-mahadomelina izany. Za manaiky tena manaiky fa tena sarotra izany asa izany, ary be dia be ny olona nomome hoe ary miteniteny foana nareo izany, ary adaladala nareo izany, ary manaonao foana nareo izany, mandany fotoana ny zavatra tsisy dika nareo izany, fa nareo tsy hahafoana ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, ary tsy hasakana ny olona tsy hisotro, tsy hifoka, tsy handrapaka, tsy hihinana ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelina izany, tsy ho vitanareo no aviana izany. Fa izao kosa natsoina isika hanao ny asan'Andriamanitra, na anaiky isika hanao ny asan'Andriamanitra, natsoina manokana izay amin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia anjarantsika, anjaranay, anjarako no miezaka manantanteraka ny adidy sy ny andraikitra efa nekeko teo anatrihan'Andriamanitra, dia Andriamanitra no manantanteraka ny sisa. Zay. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ho afaka amin'ny zava-mahamamo na mahadomelina ny olona anankiray. Fa rehefa tsy Andriamanitra no miasa, tsy misy olona mahaova olona izany. Ary dia lazaiko anao, za vao aingana niresaka tamin'ny mpiara-miasa amiko, tsy vao ela fa vao aingana, vao tamin'ny alatsinainy. Fa tena tanteraka mihitsy hoe ny adalan'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra. Fa rehefa miresaka dia izao, izaho no ambany indrindra, izaho no tsy dia misy dikany indrindra
miohatra amin'ireo mpiara-miasa amiko izay nifampiresaka tamiko fa saingy izao izy rehetra ireo samy manohitra ny zavatra teneniko ny amin'io resaka zava-mamamy sy mahadimely io, ary izy ireo tena anisan'le mpandrabirabo hoe ahoana Jesosy Kristy manao fanasana miaraka amin'ny divay sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ahoana nareo tsy hisotro divay? Ahoana ny divay ny lazainareo fa tsy tokony hosotroana? Ny tenin'Andriamanitra tena miteny any amin'ny Levitiko toko fa 10:7 ka hatramin'ny 1:12 hoe lazaon'ny zanak'Israely hoe aza misotro divay nataoko ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fihaonana. Fa amin'ilay mpiara-miasa amiko tsy ekeny izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra hozy izy ireo tsy niteny hoe aza misotro toaka izany na aza misotro divay izany. Nefa efa izany lazain'ny tenan'Andriamanitra hoe aza misotro divay nataoko ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fihaonana. Izany ny olona kristianina, ny olona miditra am-piangonana, ny olona milaza azy fa mpanompon'Andriamanitra tsy tokony hikasika divay nataoko izany. Fa izany ny zava-misy. Ireo olona ireo nefa tsy mbola nisy aloha tena ny santonona tamiko hoe za tsy kristianina, za tsy mpivavaka. Fa ny ankabetsahany dia samy milaza fa mivavaka izy ireo amin'ny fiangonana samy manana ny anazy, ny sasany misy mitovy ihany fa tsy donona hoe fiangonana inona avy ilay vavahan-dry zareo. Fa dia misy ohatran'izany mivavaka izy ny filazany azy, fa izy kosa tsy resy lahatra amin'izany hoe tena hifady zava-mamamy sy mahadimely izany. Ary dia rehefa avy eo izy dia miteny hoe io nge hozy izy na inona fa ho tanin'ny olona e. Andriamanitra mamindra fo rehefa mibebaka ny olona, ary ny fanoharana ataon'ny zareo dia izao lejolany araka nombona tamin'i Jesosy hoe iny rehefa tena anontany amin'ny farany efa akaiky ho faty izy efa nombona tamina fijaliana rehefa mibebaka ny resaka tamin'i Jesosy dia Jesosy mihitsy nilaza fa eo aminy any paradisa izy. Ary indrindra ihany koa fa raha manana ondry zato ny olona hozy izy ka very anankiray ny fanoharana ataon'i Jesosy dia hoe aleo mitady ilay anankiray fa ilay zato izay tsy misy tokony hibabahana ohatrany tsy mampaninona azy. Izany hozy izy ka tena mitady mpanota hozy izy Andriamanitra, fa izy izany tsy resy lahatra hoe Andriamanitra mitady mpanota io ka mila mpanota tena mibebaka e. Fa ny ao anatin'ny sain'ny olona sasany dia izao hoe afaka manota aloha ny olona fa efa miomana fa hibebaka rehefa haneriana any. Fa nga fantatra hoe roviny ty haneriana any, fantatra hoe roviny ianao no faty, roviny ianao miala amin'ity tamin'ny fandalovany. Izany eritreretin'ny olona satria izay no fitezana efa niainany mivavaka manao ny asan'Andriamanitra, mandray fanasan'ny tompo, lasa diakona, lasa arakarak'izay toerana misy ny tsirairay avy, fa tsy resy lahatra hoe tokony hifady tanteraka rehefa karazana faratsiana. Ary anisan'izany ny zava-mamamy, zava-mahadomely izay manimba ny templon'Andriamanitra, ary efa lazain'Andriamanitra fa izay manao izany tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary amafisina tsara fa ny fitezana izay ataon'ny ratsana fanantenana izao fitezana ahatonga ny olona hanana fiainana ara-panahy tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andinga jerentsika ny Galatiana 5:5 ny 9:12 ka hatreo amin'ny 9:17 5:12 ka hatramin'ny 7:12 no vakitsika izao mivaky ny tenin'Andriamanitra ao. Fa izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Izay izany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, izany hoe mandeha araka ny fanahy dia tsy mahatanteraka ny filan'ny nofo. Ka izay ny tanjona an-kendrena hoe tezaina ara-panahy dia andeha araka ny fanahy ny olona. Izany hoe ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra no tokony hitarika ny olona amin'ny fiainany, amin'ny lalana izay alehany, dia mandeha araka an'izay izy dia tsy mety tanteraka ny filan'ny nofo. Ny nofo tena manana ny filany, manana ny faniriany, manana ny etaetany ara-nofo. Fa
ny olona mandeha araka ny fanahy dia zao tsy voasarika hanatanteraka izay filan'ny nofo sy etaetan'ny nofo sy fanirian'ny nofo zay, fa mandeha araka ny fanahy masina zay mitoetra ao anatiny sy mitarika azy. Raha jerena amin'ny andiny enina ambin'ny folo zany dia zay hoe mila mandeha araka ny fanahy, ka fitezanany olona andeha araka ny fanahy, fanotsiana, fanabeazana, famolavolanany olona andeha araka ny fanahy. Zay no atao anatin'ilay sapana vomanga sy ratsana fanantenana. Fa itsy an-dàna zany koa dia miteny izy eo ambany eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa. Mifanohitra ny zavatra tian'ny nofo atao sy ny zavatra asain'ny fanahy atao. Ny zavatra zay tian'ny nofo atao dia ny zavatra ara-nofo ihany, araka ny voalazany amin'ny Jaona voalohany hoe fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary nindrehaka momba an'izao fiainan'izao zay tsy avy amin'Andriamanitra fa amin'izao tontolo izao ihany. Zany no tadiavin'ny nofo zany no etaetan'ny nofo, zany ny filan'ny nofo sy fanirian'ny nofo anao zay tiany atao amin'izao fiainana izao. Fa ny fanahy masina, ny fanahy zay mitoetra ao anatintsika, manakana antsika, tsy hanatanteraka izany. Ka rehefa mandeha araka ny fanahy tsika dia ny fanahy no mitarika antsika, tsy avelany hanao an'izany tsika. Ary tena mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Ny fanahy miteny aminao isan'andro isan'andro andao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka de noho izany andao andeha araka ny fanahy, andao hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny an'ny fanahy. Mitaona anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, mitaona anao ho any amin'ny paradisa, any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka asainy atorony lalana anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, anaraka zay tarihan'ny fanahy masina anao. Fa ny nofo mitaona anao hanao zay tiany atao amin'izay fahafinaretany, amin'izay filany, amin'izay sitrapony, ary miafara any amin'ny fahafatesana faharoa, ny elo mirehitra afo, ny fahaverezana mandrakizay. Izany no tarihan'ny nofo anao. Ny zava-misy eto amin'izao fiainana izao, ny zavatra zay heverin'ny olona fa tsara amin'izao fiainana izao, ny filana maro izay fandrombahan'ny olona sy maty-matesan'ny olona amin'izao fiainana izao, zany no hitarihan'ny nofo anao, tarihiny anaraka azy ianao. Dia izany no mampifanohitra ny fanahy sy ny nofo. Ny fanahy mitarika anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, paradisa, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny nofo mitarika anao ho any amin'ny elo mirehitra afo, fa eto amin'izao fiainana izao anao manao zay tianao atao, manao zay mahafinaritra anao sy heverinao fa mahasambatra anao. Mifanohitra. Ka ny fitezana izay atao anatin'ny ratsana fanantenana dia izay. Fa ny ratsana fanantenana dia mitaiza zany andehanana araka ny fanahy. Dia ny mbola zaza, dia ny mbola kely, dia ny mbola tanora, ary na rehefa lehibe aza, na rehefa antitra aza, ny olona dia tsy miala amin'izany. Izay ny zavatra kendrena tarigetra ao anatin'ity fitezana izay ataon'ny ratsana fanantenana ity. Fa ny fitezana izay atao dia izao: mitaiza ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy indrindra indrindra. Izany hoe ny maha olona ny olona manontolo, ny vatany, ny sainy, ny fanahiny, ireo zany dia tezaina. Mila manao hetsika ny ara-batana, mila manao miasa sy tezaina ny ara-tsaina, ary indrindra moa fa ny ara-panahy izay tena foto-kevitra voalohany ao anatin'ny fiainana kristianina dia tsy ambanin-javatra. Izay ny zavatra iainantsika, hitezanantsika ao anatin'izany ratsana fanantenana vokivoky mangy izany. Izay ny resaka androany, fa hiverenantsika ilay fanentanana mikasika ilay hetsika izay atao. Anatrehan'izany asan'Andriamanitra izany dia izao: manana fikasana raha sitrapon'Andriamanitra dia manana fikasana hanangana ivon-toerana fitezana. Any mieritseritosika ny ratsana fanantenana
fohy be. Ka efa misy tany efa novidiana, efa misy ampahambola voaloha. Eo am-pitadiavana ny vola hamelona azy. Ary rehefa vita izay vola vidina tahak'izay dia hiezaka hanorina ny foto-drafitr'asa antsika izay hanorenantsika toerana ahafahana manao fivoriam-bavaka, ahafahana manao ny asa fanamporan'Andriamanitra izany, ahafahana manao fivoriana maro samihafa, ahafahana manao fanatanjahantena sy hetsika samihafa, ahafahana ihany koa anefa mametraka toerana ahafahan'ireo izay te hitokam-bavaka na te hitokana satria voagejany zava-mamamo sy zava-mahadomelina ka te ho afaka. Misy toerana ahafahana manao an'izany izany hatsangana amin'io toeran'io. Ka misy hetsika izay atao. Ny hetsika kaiky indrindra no lazaiko dia ilay fifaninanana baolina kitra izay mbola ao anatin'ny fisoratana anarana tsika ary amin'ny sabotsy izao no fara fisoratana anarana. Lalao baolina kitra ho an'olona 7 mikarakara an'izay tsika raha ohatra ka liana amin'izay ianao dia maikamaika ianao fa mandeha ny fotoana. Zay zany, mandeha ny fotoana fa hanomboka amin'ny fandaminana antsika manomboka amin'ny alahady hoe aiza sy aiza izay fanaovana ny fifaninanana rehetra. Fa ny famaranana dia tsy maintsy any Amerika atosika amin'ny 4 avrila no hotanterahana. Fa mialohan'izany dia manomana ilay fampifanana tsara baolina kitra ihany koa isika amin'ny asabotsy izao. Amin'ny sabotsy izao izany no hanaovana izay fiofanana fitsarana baolina kitra izay ao amin'ny institution Martyr Viakasina manomboka amin'ny 8. Mitondra vola 5,000 ariary fotsiny ianao dia miofana. Raha misy zavatra tokony hoentinao ankoatran'izay dia hoentinao ny sakafo, ny kahie, ny stylo sy karazany hoentinao izay. Ny olona rehetra dia afaka mandray anjara na amin'ilay fiofanana arbitra, afaka mandray anjara n'iza n'iza. Amin'ilay fifaninanana baolina kitra afaka mandray anjara daholo ny kristianina rehetra na iza na iza. Dia mirary ianareo samy handray anjara, azoto handray anjara amin'izany asan'Andriamanitra izany satria asan'Andriamanitra no tanterahana. Fa amin'io fa 24 volana Desambra koa dia 24 volana Mars Avrily io koa dia izao misy hetsika mbola ho ataontsika amin'ny folakandro rindran-kira rahampilazany tsara lehibe miaraka amin'ny tarika zara. Manentana antsika izany hoe hiaraka hitondram-bavaka izany fotoana rehetra izany, izany asan'Andriamanitra izany, ary hiara hifanometanana sy hifanotrona handray anjara amin'izany asan'Andriamanitra izany, ary indrindra moa mba samy azo haim-panahy amin'izany asan'Andriamanitra rehetra izany. Ary ny tompo ilay miteny hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino izay asa nataonareo. Andriamanitra tsy manadino fa Andriamanitra no hanome valim-potoana antsika eo anatrehany asan'Andriamanitra ireny. Ary Andriamanitra no hiteny hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Izany no hirariana sy angatahana amin'Andriamanitra izany mba hahafahantsika miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izay izany no fanentanana mipetraka amintsika izay averimberina foana moa satria misy dikany hamerimberenana azy. Satria ao anatin'ny fanatanterahana ilay ezaka atao izay efa nikina teo anatrehan'Andriamanitra amin'ilay fitaizanana ny ankizy sy ny tanora, hifady ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina sy ny karazana faharatsiana rehetra izany fananganana, izany foto-drafitr'asa izany, satria hatreto aloha tsy mbola manana ivon-toerana. Fanatanterahana izany ny ratsana fanantenana ao amin'ny Vokomanga Fohibe Fitsika hivavaka isika. Tompo, faly izay ny misaotra anao ny amin'ny ahafahana nanatanteraka izao fandarana izao. Hamarana izahay ka izay rehetra noresahana teo ny teninao dia hitoetra ao anatinay tsirairay avy. Ny fampianarana izay nalaina avy ao amin'ny teninao hodinianay tsirairay avy ary hotazominay ary hiainanay. Ny fikasanay ny amin'ny fanatanterahana ny asa maro samihafa, indrindra fa ny fananganana izany toerana ahafahana mitaiza ny ankizy sy ny tanora izany, ahafahana manitsy izay solafaka sy voafatotra ny zava-mahadomelina izany, dia apetraka afianao ampelantananao ny fanatanterahana azy. Mino zato isan-jato izay fa raha miasa ianao tsy misy mahazakana. Ary tsy manana na inona na inona izahay fa manana anao Andriamanitra izay manome ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny olona rehetra, ahafahan'ny olona rehetra ihany koa manolotra sy mahafoy mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny asanao. Dia apetraka ampelantananao ary ny fiainanay rehetra, ambino amin'ny asa fivelomana na inona izany na inona, ambino amin'ny zavatra rehetra
ary dia aoka ho salama sy ambinina amin'izany izay tahaka ny hanambinanao ny fanahy tsirairay avy ary izay tsirairay avy izao aoka samitana ny fanekena izay efa nataony amin'ny fanomponanao ary izay rehetra mbola ny ivelany atsoy anatona hiditra lalindalina sy androso amin'ny lalina amin'izany fanomponanao izany dia apetraka am-pelantananao ny fiainanay sy ny hoavinay ny anjara fanomponay rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. Dia ametraka mandram-peona mandram-pitafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo iombona antsika izy. Ho an'Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.